Amin'ny anaran'ny commune Sabotsinamena ny idorana fisaorana ny filoham-pirenena mivady Andriamatoa Andrinirina Rajoelina makasika ny tsy fanadinona ny commune Sabotsinamena satria maro ny ezaka natao sy fanantanterahana ny teniny tenenina dia mahaben'ny tanàna no isoloko-tena ny vahoaka Ray Manontolo amin'izay fisaorana sy fankasitrahana izay. Manarak'izany dia androany ny fotoana ny fampizarana ho an'ireo mpampianatra framina misy 9 azany communautaire 4 ny chauffeur sy receveur 20 sy 200 ary ny mpanasa lamba misy 20 izany no natao dia fitsinjovana sy fanomezana tosika an'ireo olona atao anatin'ny fioboana ary etotsika dia mahita tsara ny fangaranan'ny fitantanana sy ny fizarana mba hanehoana izay fizarana ny vatsinjo izay anatrehan'ny Ramatoa lefitry ny distrika eo ihany koa ny solon-tenan'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ary ireo pasitolotso. Ny antony nanehoana ny fizarana dia eo ihany koa ny fanomezana an'ireo marefara-pivelomana sy be antitra izay efa nataonay ny loha satria raha voazo le entana dia mamena ny fepetra avy hatrany ny fizarana le entana faran'izay aingana mba hitraika amin'ny vantana any amin'ny vahoaka ny sosialy vahoaka izay tsy ambanin-javatra amin'ny fitoravan-jakana ka dia aterina ny fisaorana. Firy isan'ny fokotany atao commune Sabotsinamena dia efa sitraka an'ilay vatsinjo daholo ve? Ny fokotany 70 manerana ny commune Sabotsinamena izay ahitana mponina eo amin'ny 9 eo dia amin'ny ampahany dia nahazo ny vatsinjo daholo satria niazahana ny jerena le kaparka teo ny be antitra teo ny marefara-pivelomana ary tsy mamenatra milaza fa nisy koa ny tapaka lalandra nanana sy fahasalamana dia anisan'ny nomena manokana tamin'ny anaran'ny fitoravan-jakana ary tsy mamenatra koa milaza fa misy ihany koa ny variteny izay nanan'ny anjarany tamin'ity hetsika vatsinjo mba hanabeazana sy any an-tanany ny tsy hiverenany amin'izay asa mahazatra azy izay intsony. Misy fanampiana ve azon'ny commune Sabotsinamena ankoatra ny avy fanjakana? Nisy tokoa fanampiana nomen'ireo malala-tanana teo ny entreprise fanomezana ny société Elohia izay mpanao orinasa anankiray atao anivon'ny commune teo ihany koa ny société Meji dia tsy mamenatra ihany koa ny milaza fa nisy be ny tanàna namana avy amina commune anankiray nisan'ny nanolo-tanana ihany koa mba nisy ny firalahiana samy mera zay teo amin'ny resaka sosialy izay idorana fisaorana ary anisan'ny tetika asan'ny commune manaraka dia ny fandroana fanafody manerana ny tsena sy ny transport de marchandise sy ny taxi communale amin'ny commune izay atao etsika amin'ny azomazo ao aorianany fikatonana ny tsena amin'ny ray ora-taondro. Ireo fanampianareo dia nisy vary dia nisy menaka nomen'ny namana zany amamagna kely ary nisy koa vary namen'ny entreprise fanomezana niaraka amin'ny gantanana 4 rivisy dia nisy ny Elohia nanome kasibosy 5 isa no zaraina tato anatin'ny commune Sabotsinamena dia nisy koa ny fikambanana avitraina nanome kasibosy 800 isa ho an'ny vahoaka Sabotsinamena. Mariana avy eto Sabotsinamena dia mivangongo eto daholo ary mitondra vokatra eto amin'ny mareny vohitry ny distrika ny commune Sabotsinamena ireo commune manodidina ka mivangongo eto daholo na mpandrarà na mpianatra na olon-tsotra na raha-pitaterana rehefa amin'ny fotoana mahazatra tahaka an'izao izay mampitombo ny isan'ny mponina amin'ny andro andavanandro.